Halleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray raha samy bamarana miaona amintsika amin'izao fotoana izao a. De faly be indray ny tenako a miaona aminao eto amin'ity androany ity a. De miarabanao tratran'izao andro anio izao a fiarahantsika ato amin'ny fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao fandarana andramika izao a. De ny Aki radio a de mpikama anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe Jemaresy zay miaraka amintsika isan'andro a mandotosa an'izao fandarana izao a anatin'ny fandraisana anjara isan-karazany. De raha tonga soa eto anao de miarabanao satria namakivaky ny tontolo andro indray tsika de tontolo andro antenaina fa tontolo andro novimbinan'Andriamanitra tsika. Matoa tonga eto indray androany a de satria tsika novimbinan'Andriamanitra ry havana malala ary tsy navelany lavo tany anatin'ny tontolo andro io ianao satria betsaka ny sakan-davantsika tamin'iny niady isan-karazany a fa reto tsika tafavoretika de arabaina ianao arabaina manokana mihitsy ianao tonga eto a. De fiadanà tompony eo amintsika tsirairay avy de maharitatra amin'ny farany androany vao tonga eto de tetehanao hoe tsy kisendrasendra atongavanao eto e. Misy raha ilan'ny tompo anao a de maharety anao a hatramin'ny farany fa za mino fa aray zavatra aray hafatra avy amin'Andriamanitra ianao a aray hery a ao anatin'izao fandarana izao. De tahiny tompony a isika tsirairay avy tonga soa aza mihafahafa mandray anjara anaty commentaire ataovy ohatry ny olona efa paketo foana ianao fa aza ihafahafana eto a fa mandray anao fifaliana daholo ny ankizy a izay tsirairay avy a izay tonga eto. De tahin'ny tompo a de maharitatra amin'ny farany adiny ray sasa-mahery adiny roa ny rahantsika eo androany a satria aorianan'ny fandarana de mbola misy fitoranam-bavaka amin'izao ora sy fotoana teneniko zao de efa misokatra sady ny messengerako a rado Aki radio de fasanareo fangataham-bavaka ao amin'ny rado Aki radio de fasana fangataham-bavaka fa tsy any amin'ny fity a tsy any amin'ny mampionina tsy any amin'ny Aki radio a fa ato amin'ny messengerako a rado Aki radio de fasanao fangataham-bavaka raha tianao ho voatonona androany ny fangataham-bavaka satria androany a de fotoana fangataham-bavaka fitoranam-bavaka androany ho anareo zay mety mbola tsy mahalala. De anareo zay efa paketo ihany koa de arabaina manokana Ranavavinael niditra voalohany teto de tahiny tompony Anabavinael ianao a fiadanà tompo aminao tena tahiny tompo manokana ianao satria androany zao ianao tafiditra voalohany teto a zogolanao indray ny ankizy sasany a de fiadanà tompo aminareo menakavy kely tahiny Jesosy. Nael sady super fan mihitsiny a misaotra amin'le super fan de Olga Pulcherie koa manarakaraka azy de super fan koa tahiny Jesosy a mahakasitraka. Tahiny tompo Ranavavifeninakoto Tsiry Amboaramela Lantony Irina Mampionina Erika Raka Thierry Albenja Monique Mariette Vergelina Aimé Lovely Angela Io Glory Cooper de ao ihany koa Nambintso Macrine dia tahiny Jesosy Jessica Patitsia Contre Camaradiny Jesosy Vergelina Soameva Rodine Noro Malala Seheno Anabavlina artisanay de Madagasikara mpanao raha malagasy moa zany Anabavlina mba zavaony ankizy fa sao de mba misy mila atao cadeau hoe artisanay de Madagasikara mantsy tsara zavaina ihany zay eo amin'ny commentaire eo re mantsika misy hoe iza moa le mila mba manao cadeau tsika de iza moa iza re manao ara malagasy eto ka sao de mba manao an'izany Anabavlina de azavao eto ahafantaran'ny be sy ny maro. Bert Sava Eliana tonga soa daholo Jonathan Elisabeth Marijo Kadaka tahiny Jesosy daholo Koda Leonie Iangondirina Solo Mami ao ihany koa Tsiry Amboaramela de ao ihany koa Tsiry Amboaramela ve voalohany teo sa Nael no hitako teo fa de tahiny tompo koa ne Anabavy Tsiry Amboaramela raha ianao niditra voalohany teo de mitsotra andro efa lasany Nael fa de anao mitsotra andro fanondroany de tonga soa ianao de mahareta hatramin'ny farany Ranabavy Tsiry Amboaramela. De tahiny tompo ihany koa Fity ao ihany koa Maman Valtina Elisa Tsiala Amboaratsiky Miss Fita tahiny tompo Miss Fita vao niaraka mihitsy zay tamin'ny lahady niaraka tany Paris tany zay tamin'ny lahady. Halleloia. Dia Yama tahiny Jesosy ihany koa Yama Itody Raonisoa tonga soa
Varotra ara-malagasy io ny anabavy lina zay mila ara-malagasy zany de fa any amin'ny anabavy lina tsika antsika no mijery zay momba eto tsika de mba fitahina ho an'ny hafa etsika ny fitahina ho antsika menakavy eto rehefa mila ara-malagasy zany ianao de any aminazy ianao afaka mikômandy atovy amianareo artizanay de Madagasikara anabavy lina io zany anabavy Rantirina Marie Charline itody Raonisoa Tongasoa ihany koa Faly Raheritovo tongava amin'ny 11 raha Faly Raheritovo amin'ny 11 sika ho any Amboise ho an'izay mbola tsy mahalala de isitaka kely any isika ny groupe zay maresy ny fandarana andramoka izao no fisintahana kely tsika afinaritra ny fotoana amin'io de ho any sika amin'ny le 11 sy le 12 ho avy zao hitatsika io ihany ny tohan'ny programa fa ny 11 aloha de mody le 12 tsika no tena anaty programa satria andro aman'alina tsika ifety amin'io andro tsy fiasana mantsy ny le 11 amin'ity hiakatra daholo zareo avy any Suisse avy any Allemagne ny avy any ivelan'ny Paris rehetrarehetra entina mivavaka ho avy daholo satria fotoan-dehibe mba irahantsika rehetrarehetra io aiza moa ny ahafantarantsika an'io mba fotoana ahafahantsika mihaona vatana faraparany mialohan'ny havian'i Jesosy de atao zay atongavana ranabavy Roly ho avy amin'ny 11 de ao ihany koa Emelo Avily de tsy mandeha ny internet tany amin'ny Marizo tsara fantatra koa za zao ny messenger zao zany manomboka zao tsika miteny zao de tsy mety tsondray ny appel de groupe zany hoe olona maromaro ndray atsoina ohatran'ny fataontsika isan'andro de tsy mandeha indray de ovaovainy zareo moa fa de tsy mandeha zany aloha ny appel de groupe Zoom zany zao mety na telegram misy appel tsy tadidiko de tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra iza mbola tsy voarambako teo ialana tsiny Véronique Kell amin'ny teny allemand zany anaovany an'le Kell tahiny tompo anabavy Véronique Tongasoa Erika koa Tongasoa de Geneviève Nandriamananjara dia côté camaradin'i Jesosy Nicolas Andrela Tongasoa ihany koa de tahiny tompotsika tsirairay avy zay no ela fa andao aloha tsika hivavaka tsika hivavaka ho an'ny fandarana ka andao ampandrosoantsika ny anabavintsika izay andray anjara eto androany de ranabavintsika Nambinitsoa izy no hivavaka anomboka izao fotoana izao amerika izao fotoana izao am-pelantan'Andriamanitra ka andao ampandrosoantsika ny anabavintsika Nambinitsoa nitondra ny famitiana moa eto takany Mazara de fity ny famitiana toriteny omaly fitiana amin'ny teny frantsay ary nitondra ten'Andriamanitra eto androany de nabavitsika Erika ary nivavaka ho an'ny firenena moa de efa tambatry mampiona anaty fitondranam-bavaka nareo de aza misalasala ary efa manomboka efa misokatra ny messengerako afaka andefasanareo ny fangataham-bavaka zay tianareo entinam-bavaka rehefa avy eo fa orinany fandarana de hiditra amin'ny fitondranam-bavaka tsika ranabavy Mami fandraisana fitiavana ny ana maheny soa tonga soa daholo ianareo alleloia ndao ary tahiny tompo ary ranabavy Nambinitsoa azafady izy no hivavaka ho an'ny fandarana tahiny tompo ranabavy tahiny tompo tsika rehetra de tahiny tompo pasteur Mivady mbola iara hivavaka tsika mbohantsika fotoana ry Andriamanitra ary any masina tsy toha mbola misaotra anao zahay sy mideranao ary mananitra anao avo indrindra ka mbola nahazo izao fotoana izao Jesosy tsy tamin'ny herinay ny fahalalana tokoa nazahoana izany Jesosy fa ny famindramponao no natatrarana izao fotoana izao ho indro ankehitriny Jesosy nahatratra izao fotoana izao zahay Jesosy mino fa tsy nihetahetanay no natrakarana izao fa mizavatra ilanao anay amin'izao fotoana Jesosy fa hareo teninao koa zahay eto androany Andriamanitra hareo teny marina teny masina teny mahery avy aminao ka indreto zahay reto Jesosy vonina ny henonao sokafo ny masom-panahy tsirairay avy ny fonay ary diovy tokoa ny faharatsiana rehetra izay ao atao anatinay nenenina izay nataonay tsy araka ny sitraponao Jesosy mamela helokay mamindrafo aminay izay rehetra nataonay tsy araka ny sitraponao Jesosy ka indreto zahay ary ndeha homba Jesosy ny vavan'ny mpanomponao tondra izany teny izany ka tsy misy ho latsaka
eny anelanelana Jesosy ary midevoly mpangalatra ny teny izay mpanabataba sy mpangelingelina ny tsirairay avy Jesosy tsy ambinina tsy hanan-kiry tokoa izany. Efa fatorana amin'ny ranao tsy hanan-kiry eo amin'ny fotoanako dia izany Jesosy ndre tokoa Jesosy namanay izay mbola variana kanefa tokony azo sakafom-panahy eto anatrehana Jesosy mba kasifony izy ireo mba ho tonga eto Jesosy ka hihaino izany teny izany. Ndre tokoa Andriamanitra ny connexionnay Jesosy ka mba arovy amin'ny ranao zahay tsirairay avy, tsy ny connexionnay fotsiny Jesosy zahay tsirairay avy ary mivavaka sandatra anay eto Jesosy na ny firenenanay izany na ny vavaka fangatahanay eto izany Jesosy fitondrasanay mibavaka eto izany Jesosy mikasitrahao re Jesosy mba ho tetin-kazo mampofona eo anatrehana izany. Koa apetraka fianam-belan-tananao ny pasterany amelabelatra izany teny izany, ny mpanompoana mitondra teny izany mba ny vavany indrindra koa Jesosy ny fitia famintana izany toriteny izany amin'ny Fransay Andriamanitra ianao koa hany indreny ka mba ho latsapaka hamboly izany amin'ny fony tsirairay avy, latsapaka amin'ny tsirairay avy izany teny izany. Misaotra indrindra Jesosy io amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompon'ny sabata no agnatahana izany vavaka izany. Manatrehana eo eto Jesosy. Halleluja. Amen. Je vais aujourd'hui vous faire le résumé en français du sermon de mardi 2 novembre 2021 qui nous a été partagé par sœur Claudine. Le verset que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Psaume 37, versets 4 à 5. Psaume 37, versets 4 à 5. Au nom de Jésus, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Faire de l'Éternel ses délices, c'est, quoi qu'on fasse, où qu'on soit, au travail ou à l'école ou à la maison, on fait de Dieu toute notre joie. On se réjouit en lui, en le louant, en lui parlant. Et si on fait ça, eh bien Dieu nous donnera ce que notre cœur désire. Il nous donnera ce qu'on aimerait bien avoir, il nous donnera aussi sa paix, il nous donnera aussi du bonheur. Et recommander son sort à l'Éternel, c'est tout remettre, c'est remettre tout ce qu'on fait entre les mains de Dieu. Sœur Claudine nous a fait un témoignage. Un jour, elle devait s'occuper du linge. Et quand le linge était lavé, elle avait mis le linge dans le sac et le sac il était beaucoup trop lourd. Et en plus de ça, le sèche-linge était beaucoup trop haut pour elle. Du coup, elle ne pouvait même pas étendre le linge. Mais elle a remis cette situation entre les mains de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fils de son patron est venu la voir et lui a proposé de l'aider à étendre le linge. Alléluia! Il s'est passé ça parce que sœur Claudine a remis cette situation entre les mains de Dieu. Elle s'est appuyée sur lui, elle lui a fait confiance. Beaucoup de gens ont des projets, mais leurs projets ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas remis leurs projets entre les mains de Dieu. Mais par exemple, Joseph, Jacob, eux, ils se sont reposés sur Dieu et donc tout ce qu'ils touchaient, tout ce qu'ils entreprenaient ont réussi. Parce que c'est Dieu qui s'en est chargé. Toi, ne t'appuie pas sur tes connaissances ni ta force, mais remets tout à Dieu. Quand tu te réveilles ou avant de sortir de chez toi ou avant d'aller au travail ou à l'école ou même avant d'aller manger, pour éviter de t'étouffer, prie et remets tout ça entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui, au lieu d'aller voir Dieu, vont voir des sortes de sorciers qu'on appelle en malgache des dadlas pour, par exemple, être protégés pendant leur route. Et donc ils étaient allés voir le dadla et lui ont dit oui, on aimerait bien être protégés pendant notre voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés accidentés et ils n'ont toujours pas compris la leçon. Ils sont encore allés voir le dadla et ils lui ont dit oui, on aimerait te remettre nos poules, on aimerait bien que nos poules se multiplient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont retrouvé toutes leurs poules mortes et au final ça sentait extrêmement mauvais là-bas. Donc toi, ne fais pas confiance à ces gens-là, mais fais confiance à Jéhovah seulement et tu verras les fruits que ça portera.
Proverbe chapitre 16 verset 3 nous dit la même chose. Proverbe chapitre 16 verset 3. Au nom de Jésus, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc ton argent ou tes problèmes avec ton mari ou tes problèmes avec ta famille, si tu les remets entre les mains de Dieu, eh bien Dieu va s'en charger et tu verras le résultat. Alléluia! Et voilà pour le résumé en français du sermon du mardi 2 novembre 2021. Que Dieu vous bénisse.
Alleloia. Hitarantana anao koa ny tanàn'Andriamanitra rehefa namalala. Isaorantsika an'Andriamanitra zany iray zany, iray izay nataontsika tamin'ny sabata teo moa zany izy zany. Dia inoana fa nakasika antsika indray tahaka ny nakasika antsika ihany tamin'ny sabata, tena nakasika iny iriny tamin'ny isaorantsika an'Andriamanitra zany izy zany. Irisa tsy ala amboarantsika mami lantony irina ireo mbola tsy voaravaka teo angamba. Dia tahiny tompo ary isika rehetrarehetra. Androany tsika hihaino toriteny izay entiny anabavintsika Erika Raka avy eto Frantsa. Izy nitondrantsika ny tenin'Andriamanitra androany. Dia ho ampandrosintsika izy fa amin'ny faha 1 ny volana izao tsika dia hisitaka kely. Alleloia. Hisitaka kely ny fandarana andramoka izao dia miaraka amin'ny groupe izay maharesy izay karazana ohatrany hoe sady fitsangatsanganana moa izy io no mba fiofanana kely dia hitanareo fa ray zavatra vaovao indray izy ireo rehefa miverina avy any mety ny asa mpanompoana an'Andriamanitra. Dia apetrakantsika amin'Andriamanitra zany fotoana zany fa dia efa somebosebo ny ankizy hiakatra amin'io. Any Amboise moa tsika no ilasy, ohatran'ny hoe lasy kely mihitsy mantsy ataontsika izy ny 11 tsika tonga any dia matory any tsika ny 11 alina dia mody tsika ny le 12 na arakarak'izay fotoizany ny programantsika eo. Malalaka tsara tsika amin'io fa dia any akaikin'ny toro any amin'ny département any amin'ny 37 zany tsika any tsika no hisy ampandroso ary isaorana manokana mbola tsy tonga any kory angentsika. Dia fahasavan'Andriamanitra koa izay efa hiazakazaka hidodoany amin'izany tokantrano izay ampandrosantsika tsitrapo ampitiavana be ampandroson'ny ranavavy eme manambotsoa antsika amin'izany afaka iva kely sisa anao isika 3 amin'ny herin'ny rapitso. Amin'ny herin'ny rapitso tsika efa any daholo dia amin'io nareo ahita vavaka fiambenana ohatr'izao ny alin'io amin'ny endriny hafa no ahitanareo an'izany. Dia tahiny tompany antsika tsirairay avy samy mitondra mafaka an'izany fotoana izany tsika. Fotoana lehibe tokoa io, fotoana ngeza be ho anay manokana indrindra ho anay mivady tena zavatra ngeza be aminay satria ahafahana tsika moa fantatritsika tsara fa ao anatin'ny fotoana fanenjehana tsika zao ary ao anatin'ny fotoana somary mafimafy tsika aoriana kely eo efa anatin tsika amin'izao fotoana izao dia hiezaka tsika amin'io hitady herin'Andriamanitra mihitsy tena hirosa ny herin'Andriamanitra amintsika amin'io anatin'ny fotoam-bavaka sy ny zavatra izay azo ataontsika any afahantsika manana hery hijoroantsika hifanenantsika ny amin'ny raha hoan'ny lanitra amin'ny fotoana io. Ka dia tahiny tompo Patricia Rarimalala tonga soa ianao dia izay ary ny filazana kely fa dia hanomboka avy hatransika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ka ampandrosotsika ny anabavintsika Erika efa vonona izy efa ela izy ny vonona. Alleloia. Dia andao ary dia ampandrosotsika izy dia rehefa vita ny toriteny dia ohatran'ny mahazatra ny velona eto mamelavelatra ny tenin'Andriamanitra. Dia tompo ary anabavy Erika anao ny fitenenana. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka ny vavaka fiambenana. Tahin'i Jesosy manoka amin'ny pastera dia
Ampifaliana ho andray ry havana ny zarako ny ten'Andriamanitra amintsika tsirairay avy amin'ity anio ity a. Hoentintsika indray a hifampahery a sy akatsika lesony. Raha efa vonina reny ianao dia raisiny baibolinao fa hiaraka hamaky ny ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny bokin'ny Naoma. Naoma toko voalohany a andininy fahatelo tapany A dia tohizatsika amin'ny andininy fahafito. Raha jerentsika ny soramandry ambony dia ny hoe ny andravana ny Ninive no ny fandozany. Andininy fahatelo. Mahari-po Jehova sady be hery ary tsy mety manamarina ny meloka. Dia tohizatsika amin'ny andininy fahafito. Tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka malala izay mialoka aminy. Amen. Izany teny izany indray ry havana no tonga ato anatiko amin'ity hariva ity. Entiko hifampaherezana antsika tsirairay avy. Raha ny soramandry ry havana jerentsika fotsiny dia ny hoe ny andravana indray any Ninive. Maninona moa no ravana indray ny Ninive no ny fandozany. Fantatritsika tsara nefany fa Ninive izany dia efa saika rava fa mbola noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia naniraka amin'ny mpanompony Jona izy hiteny ny mponina tao Ninive hoe ho ravanty tany ity. Ka nifona sy nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra ny mpanjaka Ninive sy ny vahoaka dia nahazo famindram-pon'Andriamanitra indray Ninive ry havana. Dia mahagaga nefa ry havana fa eto indray Andriamanitra dia milaza hoe ny andravana ny Ninive no ny fandozany. Izany hoe mbola verina nanota indray Ninive rehefa namindran'Andriamanitra fo. Dia tahaka izany tsika ry havana. Itsika dia tahaka n'ity mponina Ninive ity ihany koa tsika kristianina. Tsika rehefa manota, rehefa mandeha amin'ny fahadisoana tsy mankatoa an'Andriamanitra dia misy fandringanana nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia nefany mbola mampitandrina antsika izy amin'ny voalohany. Dia mifampitandremana iny ilay ady izay lalovantsika maro samihafa, ohatra hoe olana kely eo amin'ny fiainanao, tsy fisiana, tsy misy olana ao amin'ny tokantranonao, aretina. Dia reny entin'Andriamanitra ampiverenana aminao indray ao aminy dia ampibebahana, ahatonga anao hibebaka indray. Dia eto ry havana ity ten'Andriamanitra andininy fahatelo tapany aty dia tena hoe mahari-po Jehova sady be hery ary tsy mety manamarina ny meloka. Izany hoe rehefa meloka eo anatrehan'Andriamanitra isika dia tsy mety ao amarin'Andriamanitra raha tsy mifona sy mibebaka aminy. Dia iny nefa ny fifonantsika iny dia tena hoe raisin'Andriamanitra dia mamindra fo antsika indray izy. Na dia efa eo ambavany ary ny fahatezerana amely antsika, amodika antsika dia rehefa mitodika aminy tsika dia mamindra fo izy. Izay ilay eto ilay hoe mahari-po Jehova. Ka eo indrindra ry havana indraindray ararantsika izany famindram-pon'Andriamanitra sy ny faharetany fony izany satria fantatritsika hoe Andriamanitra mamindra fo foana dia lasitsika miverin-dalana mananao foana, lasitsika manota indray. Kanefa ry havana tandremo fa Andriamanitra dia mety andravanao, mety amodika anao raha tsy mitandrina ianao satria ny famindram-pon'Andriamanitra koa dia misy fetrany. Fa ny tiako lazaina aminao amin'ity hariva ity ry havana dia izao: aza atao tsinitsinina ny famindram-pon'Andriamanitra, aza variana hoe Andriamanitra dia mahari-po dia anao izay tiako fa miverenao amin'Andriamanitra ary tsy avo Andriamanitra, tsy avo aloha izy satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny teny hoe tiavin'Andriamanitra ao mihoatra ny zavatra rehetra. Dia androany ary havana te laza aminao hoe ao amin'Andriamanitra dia ahitana fanafana,
ao amin'Andriamanitra dia ahitana famonjena. Araka ny tia andininy fafito ty ry havana hoe tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay mialoka aminy. Amen. Za ry havana tsoroko aminao dia miaina n'ity tenin'Andriamanitra ty aho. Raha roa taona izay ny tena hoe nanompoako an'Andriamanitra ohatran'izao hitanareo izao tao alohan'izay ry havana dia tena ratsy ny fiainako tsy nandeha tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra, tsy nankatony teniny aho, nivavaka ihany efa nataoko tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra, tsy nity azy tamin'ny foko manontolo aho. Dia maro havana ny faharavana hitako teo amin'ny fiainako noho izay tsy fankatoavako ny tenin'Andriamanitra izay aho. Dia za ry havana amin'izao dia tena hoe tia teny aminao hoe tena hoe faly sady misaotra azy fa mbola noho ny famindram-pony mbola nafahako mijoro amin'ny fahamarinana ohatr'izao mbola afahako mitory aminareo ohatr'izao satria raha tamin'izany andro mbola tsy fahalalako ny fahamarinana izany ry havana nitoko Jesosy haka ny olona dia anisan'ny very fa mbola noho ny famindram-pon'Andriamanitra ry havana sy mbola famindram-pona nataon'i Jesosy no mbola nahavonjy ka za mandinika dia anisan'ny olona tsy voavonjy ry havana fa mbola za famindram-pon'Andriamanitra izany no namonjy tena tsara ry havana Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana izy fa ninina ady hatrehanao dia raha mialoka aminy ianao dia tsy mba horeraka, tsy mba efezarana iny ady iny fa tafavoaka foana ianao ary ahomby foana amin'izay rehetra ataonao ary hivoaka mpandresy ianao raha maharitra hatramin'ny farany raha tena mifikotra aminy ary raha tena mialoka eo ambany elatr'Andriamanitra. Dia ny feany ry havana hoe tsara Jehova fiarovana mafy ho anao izy indrindra amin'izao andro faran'izao. Aza miorena tsara, mitodia amin'Andriamanitra, miverena aminy raha miverin-dalana ianao. Aza tsinitsiniavana ny antson'Andriamanitra ary tiavo amin'ny fonao manontolo Andriamanitra fa ho hitanao fa io eta mavesatra io dia ho maivana eo anatrehan'Andriamanitra ary io adinao io dia hitsahatra eo anatrehan'Andriamanitra, io aretinao io dia ho sitrana eo anatrehan'Andriamanitra, io tokantranonao dia hilamy eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mintsy matoky ary havana fa noraisinao indray izany teny androan'izany ary anova ny fiainanao. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fiadanana kosa antsika tsirairay izay henony teny ary mino fa sy matoky fa hitoetra ao am-pontsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia. Sorantsika an'Andriamanitra raha nabaverika tanatin'izany toriteny izany. Alleluia. Mahafinaritra foana rehefa nofonareo no mitory, rehefa nofonareo no miteny mahafinaritra foana ka dia tahiny tompo amary fitenao ny Andriamanitra raha nabavy mahakasika ny toriteny ary tena mahafinaritra ary mivavaka ao anao izay ho ampiasain'Andriamanitra foana ny ianao Andriamanitra ane ampitombo anao isan'andro ary tena hoe ho ataonao solovavany foana ny ianao dia hanositra anao izy ary akasika olona foana ny toriteny izay ataonao dia ho tahin'ny tompo amin'izay rehetra atao na ny fanahy na ny nofo. Amen. Misaotra anareo mirahavavy ihany koa izay nandray anjara tao aloha tao dia raha navavy nambian'ny tsoa tao anatin'ny vavaka fanombohana mamy dia mamy dia misaotra ny fity koa tamin'ny famitinana dia na rehetrarehetra izao tsy ho verimaina ny
zavatra ataonareo tsy foana tsy akory ny fikirezanareo ianao Kristy Jesosy fa te handray valim-pity tokoa ianareo ireo. Aleloia. Dia mankasitraka ary misaotra anareo rehetra ihany koa izay misaotra azy ireo fa mampahery azy ireo ireny zavatra ataonareo ireny. Ny fisaorana ataonareo ireny mampahery azy ireo handroso bebe kokoa hatrany. Aleloia. Ka dia mankasitraka dia Andriamanitra ny hamaly fitehanareo rehetrarehetra ho tahiny tompo daholo. Aleloia. Amen. Mahafinaritra tokoa Andriamanitra kely havana malala. Aveloany amatsika le amakitsika an'le Naoma amin'ny tantara voalohany misy teny anankiray tadidiko ampiana ny torotena tantara voalohany toko fa 9:7-8 mana hoe mitirahany Jehovah tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Aleloia. Andriamanitra mandrakizay mamindra fo fa tsy hoe ararotsika akory zany ka hoe mandrakizay Andriamanitra dia hamindra fo amintsika fa toetran'Andriamanitra no mamindra fo. Mandrakizay Andriamanitra dia mamindra fo fa tsy hoe mandrakizay isika dia anao tsy mety dia mandrakizay Andriamanitra hamindra fo amintsika. Manjary lasa ararotsika mantsy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay lasa tsy mety fa tsy ataontsika sangisangy ny famindram-pon'Andriamanitra satria ataovy zava-dehibe aminao namindrana fo ianao. Ataovy zava-dehibe amintsika izany hoe voavelana ny helokontsika, voasarona ny fahotantsika, tsy ho tsarovana intsony ny fahotantsika. Ataovy zava-dehibe ho anao izany. Na dia hamindra fo amintsika mandra-pahafatintsika Andriamanitra, tsarovy foana fa zavatra ngezabe nefa nataon'Andriamanitra tamintsika dia nanekeny antsika olombovonjy. Aleloia. Ny namonjeny antsika tao anatin'ny faharatsitsika. Ary za ry havana malala dia mieritreritra foana hoe isika hitady zavatra inona ary moa inona moa zany tena tanjika mpivavaka eto hitady zavatra inona avy moa tsika zany amin'Andriamanitra fa tsy efa ampy antsika ve raha zany hoe namindrana fo, tsy efa ampy antsika ve raha zany hoe navela heloka, tsy efa ampy antsika ve raha zany hoe tsika soratana ao an-danitra ao ny anarantsika. Amin'ny tenao efa ampy zany, efa ampy zany. Ny sisa ataon'Andriamanitra rehetra sisa akasitrao. Aleloia. Maro zany teko anao zany. Misy toetra zay voavola tena antsika kristiana ohatra tsy mety mionona zany mihitsy tsika manao pression kely an'Andriamanitra zay foana tsika fa misy zavatra tsy maintsy atao amintsika raha tsy izay tsy hitan'ny olona fa velany Andriamantsika. Tsy amin'ny tena anao androany fa ho anahy manokana ampy anahy zany hoe olombovonjy zany. Ampy anahy zany hoe za zao ve dia nodiovin'Andriamanitra dia ny zavatra nataoko rehetra taloha rehetra tsisy nitsarovana intsony tena ampy anahy zany. Ampy. Aleloia. Ary tena aminao fa marina tokoa tenin'ny ranabavy Elika teo fa Ninive dia efa saika rava aloha dia avy indray saika mbola rava indray fa tamin'ity indray izy saika ravan'ny fahavalo. Saika ravan'ny fahavalo. Fa maninona ary no vonjena dia avy eo avelan'ny rava indray nefa indray tsy niravaina. Ry havana nahita fahitana i Naoma tamin'io. Nahita fahitana ny amin'ny anjoany Ninive. Koa ny fahitana moa ry havana malala dia zavatra tena tokony izy. Fa fahitana dia fampitandremana, fampilazana. Rehefa ohatra hoe mahita fahitana momba n'olona anankiray fantatrao dia atsoy io olona io. Dia tsy voatery teneninao azy amin'ny atsipiriana fahitana sao dia matahotra be izy. Fa anjaranao no manaitra ny olona io amin'ny torimasom-panahiny. Arakaraka ny fahitana izay hitanao tao dia vonjeo izy. Vonjeo io olona io fa ianao no nampahitan'Andriamanitra an'izany. Aleloia. Rehefa afaka ny olona dia adinodino rehefa ty ariana hoe za ty ngeky efa nandray valisoa tamin'Andriamanitra dia manomboka mivady miverina manota ihany. Miverina manota. Ary aleloia. Tahina arisoa nina. Tahiny tompo ianao dia tonga soa ianao fa androany ianao zany vao tonga eto dia raha isina tanandroa ianao
dia tonga sao misalasala mandray anjara amin'ny commentaire raha misy zavatra entina mavaka dia any amin'ny MP alefaso amin'ny MP koa ny fangataham-bavaka fa hitondram-bavaka isika rehefa avy eo. Alleloia. Zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe mahari-po Jehovah sady be hery ary tsy mety manamarina ny meloka izy. Andriamanitra aloha tena mahari-po. Niaraka tamin'ny zanak'Israely dia afaka nahitantsika mihitsy zany hoe Andriamanitra mahari-po. Ny zanak'Israely navoaka tao Egypta fa tsy nety nafoy an'i Egypta ary tsy nety natoky an'Andriamanitra. Ary ninona zavatra ataon'Andriamanitra dia fotoana foy ihany ny akasitrahan'ny zanak'Israely fa fimonomononana ny betsaka. Fa mahari-po Andriamanitra. Ny zanantsika zao raha ohatra hoe ao anatin'ny iray andro na ao anatin'ny herinandro mamerina zavatra ohatra hoe mamaky vilia iray dia nanarina hoe tsy izany ny fitondran'ny vilia ohatra fa tandremo tsara tsy ho vaky ohatra fa vaky indray rapitso fa tena azoko an-tsaina fa mety kapohantsika ny zanantsika. Fa mahafantatritsika an-tsaina ve hoe impiry ny zanak'Israely? Impiry zao zanak'Israely zao no mamerina zavatra mamelikeloka. Manao ny jolay anankiray rehefa ohatra hoe tratra izy mangaro paosy dia migadra. Tratra indray izy avy eo rehefa voaka ny fonja dia mbola tratra nangaro paosy indray. Mpahamerikeloka izy ny dikan'iny ary mafimafy kokoa ny sazy. Fa Andriamanitra ry havana mahari-po mitondra antsika. Mahari-po Andriamanitra mitondra ny zanak'Israely. Fa zao fotsiny kosa nefa ny zavatra ngezabe tsy tokony ho atentsika. Andriamanitra sady mahari-po no mamindra fo fa Andriamanitra tsy manamarina ny meloka. Andriamanitra ano moa dikan'ilay tsy manamarina ny meloka. Tsika rehetra zao meloka daholo nao marinina tamin'ny rahan'i Jesosy. Efa nitenenantsika ihany koa fa indray mandeha Jesosy ny maty ho antsika. Fa raha ohatra tsika mbola verina manota dia manombo fandroana an'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana. Lasa miteny ratsy an'i Jesosy tsika, lasa tena hoe tena tsinotsiniavintsika zany ilay fijalian'i Jesosy teo ambony hazo izy nitomany ery tsika rehefa Pasika. Nefa nitomany tsika rehefa Pasika fa Jesosy koa nitomany mahita antsika miverina manota. Inona zany ny niakaran'i Jesosy teny ambony hazo fijaliana? Tsy noho ny fahotantsika io dia io nefa niverina antsika. Adinodinikely dia miverina eo, adinodinikely dia miverina eo. Ka Andriamanitra mahari-po. Andriamanitra mahari-po amintsika io. Na ny fimonomonona antsika io tsy fankasitrahantsika an'Andriamanitra io. Mahari-po ny Andriamanitra. Miezaka ny Andriamanitra. Fa betsaka ny zavatra ataontsika tsy voatery hahafaly an'Andriamanitra raha avako malala. Fa Andriamanitra mahari-po. Ary Andriamanitra tsy mbola nisy fotoana nanarentsika avelako any iny. Avelan'Andriamanitra baby ny fahavalony zanak'Israely fa rehefa ela ny ela tsaroany ihany. Alleluia. Tsaroany ihany ary tsy mbola nasian'Andriamanitra plasina foko hafa tao anatin'ny fony fa ny taranaka ny fidiny dia ny taranaka Jakoba. Alleluia. Taranak'Israely. Amen. Aza atao izay anatonony ny dadanao anao. Raha nanao tsy nety tsika andao hiverina aminy dia andao hibebaka, andao hifamitram-pihavanana aminy. Misy olona fantatro izay nomeko tsiny mihitsy izy. Hatramin'ny mbola kely izy ka rehefa niaraka ry zareo, rehefa nivady ny ray aman-dreniny dia nisaraka. Dia nomboka tamin'ny mbola kely io rahalahy kely io no nitana alahelo tamin'ny dadany hoe nisaraka tamin'ny mamany. Hatramin'ny mbola kely. Fa mandra-pahalehibe mandra-pahafaty ny dadany. Tena anaovany zavatra tena ohatra hoe misy fivorim-pianakaviana tena edivana dadany izy tonga dia edivana. Tena edivana ohatran'ireny miady an-tsena ireny, tena tsy tiany, tena tsiratsirainy mason'olona. Ahoana nanatra azy foana tamin'izany satria tamin'ny mbola kely tamin'izany. Fa
le dadany tsy nanary azy ary rehefa misy zavatra ilainy de eo foana ny dadany fa ataony tsinitsinina tena tsy azonao an-tsaina mihitsy ohatra zao fa nitsinitsina azy ny dakany ny dadany ny amasom-bahoaka anaty seremonia tena dakany tena hiterenany ratsy eo masonao raisiny amin'ny vozon'akanjo anaovany gafy be ohatr'izany fa ny dadany mbola tsy nandroaka anazy tsory zanany mbola ny dadany foana ary miantoka Nikolazy mbola ny dadany miantoka ny zavatra izay ilainy misy fotoana izy tratran'ny olana ny dadany mamonjy azy ara-bola ary havana de teny aminao androany hoe raha efa natsiaro fa nivonjen'Andriamanitra ianao de andao hitoetra amin'ny toerana io fa vidina lafo itoerana io vidina lafo itoerana io araka ny teniko taminao hoe inona ry havana ny zavatra ambonino zany hoe ianao zay tsinitsinina zao la atao lasa hoe zanak'Andriamanitra lasa hoe sakaizan'Andriamanitra enjany zany zany ny ngeza indrindra azontsika tenaina ary rehefa tonga amin'izay ianao de tsy aza mitady zavatra aza mitady zay ataon'Andriamanitra eo mety fa aza de diso rehefa tsy nifangatahantsika ry havana te hitady zavatra ohatrany hoe tsy ampy antsika foana zay omen'Andriamanitra de misy zavatra hafa fa ny ahy tena teneniko anao zany retany ren-danitra fa ny ampy anao aza ampy anahy efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako za tsy harian'Andriamanitra zany tena tsy hariany zany za zao vao tamin'ny voainkay azy mivady mijery amin'ny Facebook de mijery débat amin'ny mpanao amin'ny télé eto Frantsa eto de mahita an'le olona le miady hevitra be manao calcul be amin'ny vidim-piainana vitanareo iny misonitra ny carburant misonitra ny gaz misonitra ny électricité sy ny sisa de eo de tena tetaina eo ny olona fa za rehefa na tena maka carburant tena tsy mbola tonga ato an-tsaiko mihitsy jereo ohatrina ary zao ny gasoil ohatrina ny lasantsy alefako mila gasoil jesosy za mila makany Paris jesosy za mila makary za mila makany Amboise jesosy tsy fantatro zay vidin'io ao fa ny zavatra fantatro plein ny tomobilako alleloia amen zany nge tena zavatra ngeza be ary zany rehetra zany tsisy dikany miohatra amin'ny namonjena antsika alleloia ary ianao raha hoe tsapanao zany ianao naveren'Andriamanitra ny fahotanao taloha de nataon'Andriamanitra olombovonjy ianao de raha ny ngerana bavirikana latsa-dranomasy teo malatsa-dranomasy nge zany na mieritreritra ny zavatra zany hoe ry zady ny vonjen'Andriamanitra malatsa-dranomaso zany de rehefa mieritreritra hoe ny fahotanao azy ny vitan'Andriamanitra ny namafa azy tsy sakafo hohaninao ve de ilangatahanao tsony nefa lanitra aza homanino anao za mitarika anareo foana mampairy anareo foana nareo aza mifarisotra amin'ny fiainana zany hoe ahoana ty fiainana ity tsy anjarantsika no mikoty an'izany efa misy pikoty an'izany anjery pikoty an'izany hoe ahoana ny toe-bola ny rado de ahoana ny sakafo ahoana ny carburant ahoana ny hofatrano ahoana ny ohatr'izao tsy anjarako ny manao an'izany tsy anjarako ny manao an'izany na de nianatra comptabilité ary tsy comptable ahako fa zany zavatra fantatro de zao voavela ny heloko halleloia voasarona ny fahotako amen de lehibe eo amin'ny fiainako zany zay ny zavatra ngeza indrindra eo amin'ny fiainako zay de ampy anazy ko nahataon'Andriamanitra lasa 400 zany fa zany eo vovonjiko ngeza indrindra le fahananako de io hitanao falifaly io foana ny azy ilalovako ny zao foana ny ao an-tsaiko mandalo io halleloia ny mitoetra efa ho aoriana kely ao de ny mandrakizay aza mba havelan'ny mampiaranao amin'Andriamanitra na mampiverin-dalanao ohatra hoe tanaty fahantrana be anao de lasa tahina Andriamanitra be anao de inony ve ny ampialan'ny fonao amin'Andriamanitra mampalahelo anao raha izany na hoe mandalo ady tampoka ianao de inony ampialanao amin'izay mandalo reny tsaro foana fa nisy zavatra ngeza-be natao taminao ary zay ny problème teto amin'ny Ninive teto mibebaka ihany fa adinodino le izy de niverina ihany
tsika nge olombelona za zany tena mitenanao mihitsy hoe tsika olombelona mbola no famandratsika ary mitolona amin'ny ady sy nyfakaparana ataontsika eto amin'ity tany ty misy fotoana ianao mety tena tady latsaka kely tsisy mametsiny anao eto akory fa fampaherezana ny atao aminao hoe mahereza ianao a dana miverina ka ny teny ranabavitsika teo dao hiverina amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manamarina anao raha tsy ianao mitonga mibebaka mifony ao anatrehany ary isika nitonga amin'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra nitonga eo amintsika. Le zanak'adala nitodidony verina nitady ny rano ny rainy fa ny rainy miandry azy teo. Mbola miandry anao ange Andriamanitra ary Andriamanitra tsy mahafoy anao ary Andriamanitra nahari-po taminao ary Andriamanitra tena tianao mitahiry famindrapo anao Andriamanitra. Raha misy lasa lavitra eto androany miverena fa mbola niterizin'Andriamanitra anao famindrapo. Raha hiverina ianao tsy kapoka ny andrasan'Andriamanitra anao fa tena tanana misokatra dia fahamihinana soroka mahafinaritra be. Alleloia. Ary andiny fahafito manao hoe tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay mialoka aminy. Alleloia. Amin'ny andro fahoriana zay zao a mahaly hariva nisy zanakay anankiray fa tsy salama asa izay nahazo anazy tsy salama izy ny hariva alohan'ny anaovana fandarana ohatr'izao fa natsonay Andriamanitra jereo izazy io jereo izazy io fa tsy hainay io a fa ianao mahay an'io. Halleloia. Zany anao fandarana teto tsy nifadianana zay ary tsy nanalim-bavaka satria mangatahana tamin'Andriamanitra adidin'Andriamanitra ireo zazy ireo. Halleloia. Inona ny ataoko? Manao ny asan'Andriamanitra ampy anazy ary amin'ny andro fahoriana hamonjy mora azo fiarovana mafy. Halleloia. Eritreretinao fotsiny ry havana ny fiainantsika. Ianao raha ohatra hoe efa mpivavaka ianao dia hiverina manoto ianao dia raisinao fotsiny fa raha hiverina amin'Andriamanitra ianao ny lalana tsy maintsy hiverenanao amin'Andriamanitra aloha ny dingana tsy maintsy lalovanao amin'Andriamanitra aloha dia tsy maintsy mbola hibebaka aloha. Andriamanitra tsy manamarina anao amin'izao zany hoe vitavita ho azy fotsiny. Ahoana tsika mivady rehefa misy zavatra tsy mety atao ialana tsiny mihitsy ny vadintsika miala tsiny amintsika rehefa misy zavatra tsy mety mba hampanina mba hampiverina tsara n'ilay fifankatiavana fa tsy hoe misosososo azy fotsiny amin'izay hoe vita fotsiny ny ihany fa tsy maintsy miala tsiny ary dada miala tsiny ary nety tamin'ilay ohatr'izao. Tena Andriamanitra nge ry havana teneniko anao fa tia hanamarina anao Andriamanitra amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny fibebahana. Alleloia. Amin'ny alalan'ny fibebahana tsy manamarimarina antsika amin'izao fotsiny Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny fibebahana. Antsika izay tena Andriamanitra amin'ny ohabolana mikasika izay ohabolana toko faha 11 andininy fahaenina ohabolana toko faha 11 andininy fahaenina nge voatontsika dia ny olana zany ny olana amintsika ilay manota dia fotoana tokony efa hitenenao fotsiny Andriamanitra jereo izazy io Andriamanitra fa ianao mahay an'io na hoe hivavahanao ny hariva manana tsy haiko adiny firy ianao hivavahana alohan'ny hatory na 5 minitra dia eritreretinao ny vavaka ataontsika raha ohatra milamina tsara andratsika tamin'Andriamanitra fiderana fametrahana rapitso fa raha izy fotsiny fa raha nanao tsy nety ianao Androany mbola lany andro indrindra ianao aninona hibebaka ianao tsy maintsy mibebaka te hitany tanan'Andriamanitra miverina ianao dia mibeba aza velavela fotsiny eo zany hoe adin'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra tsy manadina ary Andriamanitra tsy manamarina ny meloka fa raha misy meloka ka mahatsapa ny elony ka mibebaka dia ho hamarin'Andriamanitra tena ho averin'Andriamanitra amin'ny laona. Ohabolana toko faha 11 andininy fahaenina mbola tsy voakiko izay fa variana misaotra ny anabavy mama Valentine sy fandresena fitahiana fandresena fitiavana azafady. Ohabolana toko faha 11 andininy fahaenina ny famindrapo sy ny fahamarinana no avotra ho amin'ny eloka ary ny fahatorana Jehova ny fanalavirana ny ratsy. Halleloia. Ahoana hozy izy
ny famindra-po sy ny fahamarinana no avitra ho amin'ny eloko tsy maintsy mikatsaka famindra-po tsy mandeha amin'ny fahamarinana ianao a zay no anavotananao amin'ny eloko tsy vitavita fotsiny zany de ny fatorinan Jehovah no anlavirana ny ratsy. Alleluia. Satria andiny fafito raha sitraky Jehovah ny alehanao a na ny fahavalonao aza dia ampiavianiny aminy. Za zao isaorako an'Andriamanitra mahafinaritra mihitsy fa tao anatin'ny fotoana fohifohy zay a tena hoe nampihavan'Andriamanitra tamina fahavalo maro a ry havana malala. Isaorako an'Andriamanitra zany manavesatra nge manana fahavalo io fa tena nampihavan'Andriamanitra angatao koa zany. Halleluia. Andiny fahavalo koa mbola mahafinaritra koa io teny io. Aleo ny kely omban'ny fahamarinana toy izay harem-behivavy azo amin'ny tsirariny zany ondry. Ny fon'ny olona mihevitra tsara izay aleha fa Jehovah ihany no mahalavo rary ny diany. Ny teny maritra teo amin'ny molotry ny mpanjaka ary tsy diso teny izy raha mitsara. Any Jehovah ny fandanjana ny sy mizana marina ao amin'ny avokoa ireo vato rehetra ankitapo. Halleluia. Tsy afaka anamary tena ny tran'Andriamanitra isika fa isika mihitsy no hamarininy vao marina isika. Halleluia. Ndao hibebaka tsika tsy nety nataonao ndao hibebaka fa taddio fa mandrakizay ny famindrampon'Andriamanitra na rovinana hibebaka hiverina mandrakizay Andriamanitra miandro eo fa izy tsy manamarina ny meloka mahay meloka zany de efa ianao meloka io mbola hamarinina ihany ianao kosa aloha tena zanaka tiako ve ianao fa tena nefa ianao meloka fa mibebay ianao de ho hamarinina ianao. Halleluia. Mahafinaritra kely avana zany hoe tsara Jehovah itanao ity nao am'ity moa tsy any amin'ny voalohany ohatry ny Andriamanitra mampatahotra be daholo zay tsara ny amin'dininy voalohany fa aminaninany amin'ny losanjoan'ny Ninive de ny boky ny fahitany Naoma Elikosita andiny faharoa. Andriamanitra sarom-piano sy mamaly eloka Jehovah de mpamaly eloka sady be fatezerana. Jehovah de mpamaly ny rafilahitra ary mitahiry fatezerana amelezan'ny fahavalony ohatry mampatahotra daholo. Ye mampatahotra io raha ohatra isika miverina mandrafy an'Andriamanitra fa mahafinaritra be indreo manomboka amin'ny dininy fahafito raha vitantsika ny mamitra am-pihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahantsika de zao le izy tsara lasa tsara indray le Jehovah tsara Jehovah ary fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala zay mialoka aminy. Tsara mialoka amin'ny Jehovah no mialoka amin'olona hoy any amin'ny ina moa misy azay teny zay zay mety azay teny zay voalohany mba mionahako za fa de tsara ny mialoka amin'ny Jehovah no mialoka amin'ny no asomeko anao zay teny zay satria tsara fantatrao a fa io any amin'ny Salamo fa 8:1 zay jerentsika zay teny zay Salamo a fa 8:1 de sady teneniko anao koa ny io teny io a Salamo fa 8:1 andiny fahavalo mba mario amin'ny baibolinao io. Tsara ny mialoka amin'ny Jehovah no mialoka amin'olona de tsara fantatra koa fa rehefa atambatra ny teny rehetra ao amin'ny baiboly vakina avy any amin'ny voalohany Genesis ka vakina miverina avy any amin'ny Apokalipsy de eo amin'io Salamo fa 8:1 andiny fahavalo io no misasaka ny baiboly raha isaina ny lettre ny mot rehetrarehetra eo a no misasaka io zany fisasahan'ny baiboly mba mario amin'ny baiboly io fisasahan'ny baiboly. Salamo 118:8 de isao daholo amin'izay ny verset rehetra herinao fa eo no misasaka ny baiboly fisasahana ary eo amin'ny atsasa mihitsy Andriamanitra mampatsiahy antsika hoe tsara ny mialoka amin'ny Jehovah no mialoka amin'olona. Halleluia. Halleluia. Mialoka amin'ny Jehovah isika. Efa maromaro ny zavatra ny teniko anareo a ohatry ny tsaroko any anabavitody fa izy mampatsiahy an'izay manoatra kely foana rehefa voateny zay zavatra zay. Fantatr'Andriamanitra ny mialoka aminy. Andaontsika hialoka aminy. Andriamanitra hiaro zay olona mialoka aminy. Ary amin'ny andro fahoriana zany nge ravana
araka ny tekotao teny ilay zao maly ariva tampotampoka eo misy tsy salama ny ankizy fa ny dokoteranay miadana be ela be zay vao mahita mifankahita amin'ny dokoteranay zany aiza foaninareo ka zay salama to tsy hita mihitsy tsy hita mihitsy zay andeha ho hita ve fa tsy hoe misy fotoana tena tsy marary mihitsy na kely misy fotoana za io zao tena konao tato tratran'ny gripa fa zay jesosy tena mba taio moa halleloia tena sitrano io masoko io jenjina be mihitsy masoko ilana io de te hevina be foana tady anao le fihevina mahantra le mezanareo iny foana fa halleloia fa tsy avelana arovan'Andriamanitra fa tsy maintsy sitrana indray azo raha-pitso halleloia amin'ny andro fahoriana ka io fahoriana io tsy ampozinao mihitsy roviana na amin'inona amin'ny fotoana takiny ahoana fa ny zavatra tsara amitsika de zao rehefa tafaray amin'Andriamanitra isika ry havana fa tafaray amin'Andriamanitra isika de mialoka aminy de fantantsika mialoka aminy tsy afaka hialoko amin'Andriamanitra isika raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra halleloia fantaro zany fa mila mibebaka ianao fantaro fa mila tena mampandroso sy mampitombo fifandraisana amin'Andriamanitra indray isika rehetrarehetra marina temako za zao tsy andeha dokotera zany tratran'ny gripa tsiko nambara mampinina le ravitsara iny halleloia fa Andriamanitra reto mahafinaritra jereto ry iny nanovany antsika reto jereto iny nanovany antsika reto nahary-po Andriamanitra vao tonga ohatr'izao ianao io niharitra Andriamanitra vao tonga ohatr'izao ianao io naratra Andriamanitra vao tonga ohatr'izao tsika io nahalaitsika baraka firy taona reto Andriamanitra ary za tena konao fotoana zao fa rahalan'ny olona baraka an'Andriamanitra za kristiany tezitra be ny olona am'zao rehefa tena hoe za tsy kristianina raha vao teneninao ny olona ianao tsy kristianina de tezitra ny olona nefa ny zavatra ataony manala baraka an'Andriamanitra fa itsika tsy ohatr'izay hiezaka foana tsika halleloia mba andeha amin'ny fahamarinana retran'Andriamanitra de andao hialoka fa tsara mialoka amin'ny Jehovah no mialoka amin'ny olona raha amin'ny Jehovah ianao mialoka amin'ny andro fahoriana rehetra antsoinao fotsiny Jehovah halleloia de ho tahin'ny tompany itsika tsirairay avy aza manao tahaka ny Ninive nandray famonjena ianao nandray fahamelan-keloka ianao de aza ataonao ambany zavatra intsony zany de tehirizo zany halleloia aza votsitra intsony fa toerana tsara io efa misy anao io halleloia saotra tsiry amboara-mielona andaso anao an'izay tsika rehefa aveo dite voasary makirana atao mamy tateliko tsara halleloia tahiny tompany itsika tsirairay avy tazomy de aza votsitra intsony fa ianao olona efa lalana makany amin'ny famonjena ianao efa lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay io lalana diavinao io aza manao tahaka ny olona zany ianao hoe misy olona mieritreritra hoe adinodinon'Andriamanitra ny zavatra tsy mety ataontsika hitany ka hitany rehefa ny tena marina Andriamanitra maharo-po de mijery atsika izy ary malahelo izy mijery atsika fa fantany koa fa tsy maintsy vola hitodika ny aminy tsika halleloia Andriamanitra kiavana mahafantatra tsara atsika mihitsy hoe tena tsika tsy afaka raha tsy afaka amin'ity fiainana ity raha tsy miaraka aminy inona ny zavatra tsy tokony ilanin'Andriamanitra amin'izao ilana azy daholo zao zay eritreretinao fa ho voakitikitika ny tombotsoan'izay olona tsy vita vaksiny tsy hoe reto Frantsa ny volan-jaza ny avantage kely madinidinika isan-karazany ho voakitikitika satria maninona tsy nanao vaksiny fa zay tsy hanao vaksiny halleloia zay mialoka amin'Andriamanitra de fampy anay ary antsony amin'ny andro fahoriana izy de mamonjy anay halleloia
zay ny teneniko hoe tazony arovy ny fonao tsy ho voapetipetana arovy ny akanjonao madio ho fotsy mangatsakatsaka efa akanjony diovina io akanjonao io efa nidiovina io ary tsy mora tamin'Andriamanitra nanadioana io zana ny latokana mihitsy ny nalefany na fony ary nijalijaly Jesosy vao nadio tahaka izao ny akanjonao aza vela lotona tsony andao hialako amin'Andriamanitra andao hiditra amin'ny fahamasinana amin'ny fahamendrehana toe-panaraka an'Andriamanitra andao hanompo an'Andriamanitra andao hialana zay tsy mety fanahoerana hoaingana tsy maintsy ila an'Andriamanitra tsika reto ary Andriamanitra ny antefatsika alleloia Andriamanitra no antefatsika ny fiantefatsika farany dia Andriamanitra dia andao tsy ataontsika tsinitsininy zany fa andao tena ho fikiritsika faraka ny teniko taminao hoe efa ao anatin'ilay olona tena tokony ilaza hoe sambatra ianao io halleloia dia tehirizo zany a dia tazony fa tsy ny olona rehetra ihany koa ny eo fa misy nge ny olona Ninive na dia tsy vita fahirana aza fa Ninive taorianan'izany misy any nge mpon'ny Ninive matin'ny fahavalo hafa tany ambadika tany ry avany tsy ela velona satria tsy nitoky tamin'Andriamanitra ary tsy nanome voninahitra n'Andriamanitra ary tsy nety niaraka tao amin'Andriamanitra ary tsy natsapa fa Andriamanitra mahari-po io Andriamanitra io ka tokony hararaotina ny fitiavany ndao hiaraka amin'Andriamanitra tsika ny andro mahory mandalo fahoriana amin'izao fotoan'izao ndao hialako amin'Andriamanitra alleloia ao an-danitra ao mbola misy ny mana ny tehiny arona koa mbola ao an-danitra ao alleloia amen zava-masina dia hitoandrotsika mana ho anao ny Andriamanitra hitohitany fiainantsika ny Andriamanitra ary amentsika fiainana mandrakizay ndao atsika hiverina amin'ny alalan'nytiritea atsika hiverina amin'ny lalan'nytiritea ny tsy nety nataontsika ndao ialana dia ndao hiverina amin'Andriamanitra mahafinaritra be fifandraisana miverina amin'Andriamanitra io ny mpivady rehefa avy miady dia miverina hoe fifankatiavana be fa raha sendra tafiala koa anao verenina eo amin'Andriamanitra vitanao fa raha pitso ihany ianao dia hoporofon'Andriamanitra fa tafaverina ianao amin'ny alalan'ny hetsika hivaingana izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ho tahiny tompanitsika rehetrarehetra halleloia tsika zany izany voninahitra Andriamanitra zay tsy hitanao tsy misy tsy nataoko hoe rehefa mety an-tanàna nilomanosako mihitsiny atolory ny tena tena ity a Jehova o tena nity ny foko naiza tompo a
voninahitra an'Andriamanitra irery ihany a dia amin'ny fifaliana indray no arabako antsika rehetrarehetra amin'ity androany ity a ato anatin'ny fandarana vavaka fiambenana iarahanao amin'ny andramoka izao ny akiradio a dia faly indray miaraka aminareo androany ato anatin'ny fitondrana am-bavaka dia hotahiny tompony antsika rehetra efa misy ihany mesazy izay voaray a amin'izao fotoana izao a hitondram-bavaka tsika androany ary rehefa hitondram-bavaka tsika dia vononany antsika ny lasa loha fa ny vavaka rehetra izay asandratsika eto a dia hovalian'Andriamanitra avokoa mialohan'ny fampitondrantsika am-bavaka nefa dia araka ny toriteny androany a dia alohavantsika fiverenana amin'Andriamanitra izany fitondrana am-bavaka izany satria raha lavitra an'Andriamanitra tsika dia na dia tsy fohy aza ny tanan'Andriamanitra fa mahavonjy dia ny ataon'ny tanan'Andriamanitra voalohany aloha mamonjy anao dia izay vao manome anao ny valim-bavaka dia ampiasain'Andriamanitra ny tanany lava amonjena antsika rehetra raha toantsika ka miverina amin'Andriamanitra ary araka ny toriteny teo ry havana malala dia andaontsika anararoatra ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny tsara samy manararoatra ny famindram-pon'Andriamanitra daholo ihany na ny marina na ny meloka dia manararoatra satria mieritreritra foana hoe ninona ataoko a na impiry aho hibebaka dia ho raisin'Andriamanitra foana satria izy nge nefa ny teny fa izay rehetra miverina aminy dia ho raisiny indray dia manararoatra ny olona ary mahatonga ny olona lasa tsy miraharahan'izany fahasoavan'Andriamanitra fa azontsika atao koa no manararoatra ny famindram-pon'Andriamanitra aty amin'ny lafiny tsara anisan'ny olona nahay nanararoatra dia Paoly apôstôly ny azy ravana rehefa hitany indray mandeha fa novonjen'Andriamanitra izy rehefa nifanena tamin'i Jesosy indray mandeha izy dia ampy anazy izay ampy ny ovany tanteraka ary ampy tena namoizany an'izao tontolo izao ampy nanarahany an'i Jesosy a namoizany hatramin'ny ainy ka raha mba mifanena amin'i Jesosy ihany ianao ato anatin'izao fandarana izao dia hiararoty a ny fotoana ahafahanao a manompo azy bebe kokoa mahafoy ny zavatra rehetra ho azy amin'ity androany ity hibebakantsika amin'izao fotoana izao a hibebakantsika raha misy olona eto voakasika izany tenin'Andriamanitra izany manokana dia mbola fotoana androany dia ataontsika hiverina amin'Andriamanitra hibebakantsika amin'izao fotoana izao Jehovah-Andriamanitra rainay midera mankalaza sy misaotra ary manome voninahitra anao izay tompo a amin'izao fotoana mamy izay iarahana eto izao indray androany misaotra anao izay Andriamanitra fa tsy mitsahatra miantso anay ianao ary matoa mbola tsy tonga ny fotoana izay akanao anay eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy a dia mbola manana ondry ivelan'ny vala foana ianao mbola misy foana Andriamanitra alanenina ataonao aminay mbola misy foana Andriamanitra antso amin'ny feo mahery ataonao anay tsara avy Jesosy a ninona zavatra mety lalovany reto ilay reto raha misy olona eto Andriamanitra tena tahinao be ny fiainany dia atao fantatra izany olo izany fa miantso azy ianao raha misy olona eto Andriamanitra mandalo ady dia mbola atao fantatra izany olona izany ihany koa Jehovah-Andriamanitra fa miantso azy ianao aleloia ary tonga eo aminy miantsonao amin'ity androany ity mety nisy olona eto Jesosy mivavaka ihany fa nefa tompo mivavaka tsindraindray dia miverin-dalana indray dia miverina indray dia miverin-dalana indray satria tsy mbola tsapany ny asarobidiny izany atao hoe fahasoavana androany Andriamanitra ny fanamasinao mihitsy no ahidino ao anatiny tsirairay avy ny fanamasinao no ahidino hikasika ny fony ny tsirairay avy androany ampafantatra azy fa lehibe ny fahasoavanao ary raha izao izay tsy mahay manararoatra amin'izany dia izay no vomafy indrindra eto amin'ity fiainana ity izahay no anenina indrindra eto amin'ity fiainana ity androany Jesosy atao fantatra efa tia anay ianao ary raha nilaza fandringanana ianao dia ny tena marina tsy tianao aminay izany fandringanana izany tsy fonao haringana izay fa nefa kosa Jesosy raha sanatria izay ka tsy mibebaka
dia ianao kosa dia Andriamanitra marina ary mpitsara marina ianao, tsy afaka hanamarina ny meloka ianao fa tenao nefa nilaza mpahafatesana ny tambony ota ary dia hijinja izay nafafinay avokoa izay tsiray avy. Fa misaotra anao fa mbola tonga ny teninao androany afaka anarina nay indray. Voninahitra ny eo anao Jesosy, raiso izay rehetra manolo teny eto androany, naiza toerana misy azy ireo dia nao any handray an'izy ireo tsiray avy, handray anay tsiray avy. Misaotra tompo. Halleluia. Amen. Fangataham-bavaka voalohany ary angataham-bavaka ty ranam-bavaka ty fa tsy salama izy tsy mety salama mihitsy zany, misy to dia tsy salama tsotro zao fotsiny ny vatany mahatsiaro tsy fahasalamana foana izy efa hatramin'ny ela, ary mangataham-bavaka izy mba ho salama. Dia ny mamany koa amin'izao fotoana izao tsy salama, ny marary be ny tanan'ilany sady mavetsatra, dia mangataka vavaka ao anazy sy ny reniny zany mba ho sitrana soamantsara. Toaritona mavaka ny mararintsika amin'izao fotoana izao dia ianao ilay mangata-bavaka manana finoana fa anasitrana anao ny tanan'Andriamanitra. Tonam-bavaka izay Jesosy dia toy izy mianaka izay mangataka vavaka eto amin'ity androany ity. Eto no alitaranao Andriamanitra, eto no andoroanay didikazo manitra isakariva tahaka an'izao. Dia mino aho Jesosy fa izay zavatra rehetra entiny eto dia mba efa ankasitrahanao Jehovah Andriamanitra noho ny fahasoavanao zany Jesosy ary androany raha mitondram-bavaka izahay tsiray avy dia misy olo-tenan'izy ireo Jehovah Andriamanitra any amin'ny toerana misy azy. Mety misy amin'izy ireo Jesosy efa reraky ny aretina malemy dia na dia ny hery ivavahana azy tsy misy, fa izay kosa eto androany dia anelanelana azy hijoro manoloana amin'ny bangy izay Jehovah Andriamanitra hiteny eto anatrehanao, mangataka fanasitranana avy aminao an'izy mianaka Jesosy izay lazon'ny aretina tokoa amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra. Jesosy ny tananao mahery no angatahanay tsotra any anatin'ny vatan'izy ireo any, ny tananao ilay mahagaga, ny tananao Jesosy ilay vao mitsotra fotsiny dia misy fahagagana tsy takatry ny saina. Izany no angatahanay amin'ity androany ity hitondra fanasitranana ho an'izy mianaka. Ninona Jesosy mety aretina mahazo azy ireo, ny fanahy mitondra rofy, ny fanahy mitondra aretina, ny fanahy mahasaozanona rehetra amin'ity androany ity dia ongotanay amin'ny anaran'ny tana maherin'i Jesosy Kristy tompony sabata amin'izao fotoana izao. Any anatin'ny vatany manontolo any dia hiala any anatiny any izany aretina izany, hitsahatra ny fanahitenana sy ny zavatra rehetra nampahory azy hatramin'izay. Manomboka amin'ity androany ity tononoko ny fanasitranana amin'izao fotoana izao hidina ao anatin'izany tokantrano izany, ka izy mianaka dia samy handray fahagagana, samy handray fanasitranana amin'ity alina ity ihany amin'ny anaranao Jesosy tompony sabata hitondrany am-bavaka an'izany olona izany. Misaotra saha Jesosy. Amen. Fangataham-bavaka manaraka misy anabavy mangataham-bavaka ho an'ny zandriny misy mission zay nataony amina projet zay dia efa herintaona zao mbola tsy azo ny karama, dia angatahana zany mba mangataham-bavaka izy mba ho azo soamantsara ny karama. Dia misy asa zay koa izay andrasany amin'ny zoma zao dia mba ho voaray koa izy amin'izay asa zay amin'ny zoma. Antsika mivavaka zany zandrin'ilay olona efa nisy projet efa natao, efa nisy asa efa natao mihitsy dia mikalamatra amin'izao mbola tsy voaloha dia izy ihany koa mba ahita asa, mba ho stable koa izy mivady, mba ho stable izy mivady. Ary hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondram-bavaka ny reto ankonana reto sahy Jehovah Andriamanitra amin'ny androany ity. Jesosy misy tokoa ny asa izay natao ary dia hatramin'izao dia mbola tsy voaloany karama, nefa nge Jesosy matoa miasa dia mila karama. Jesosy teninao mihitsy akeny milaza fa ny mpiasa dia mendrika handray ny karamany ary dia nanao an'izany izy ireo satria nanantena vokatra, kanefa tompo malady dia tsisy afa-tsy fahadisom-panantenina any ao anatin'ny taona iray tsy mbola nandray vola. Jesosy malalo, mety ireo olona ireo no te hitazona an'izany vola izany amin'ity androany ity. Tsy fantatra hoe Jesosy inona ny antony mibloke an'izany zavatra izany any amin'ireo olona izay nampiasa ireo, fa ny ataonay androany Jesosy dia mandidi ny blocage izay amin'ity androany ity. Didinay ny blocage rehetra, ny sakatsakana rehetra tany nampiasan'izany olona izany na tonga azy tsy nandony karama. Fa androany Jesosy avotsitray amin'ny anaranao, vahanay amin'ny anaranao mihitsy amin'ity androany ity
izany fitahinao izany, izany zavatra izany ho tonga ao anatin'ny tokantranony, ary dia ho gaga izy Jesosy malala fa ho tonga hiantso azy ny olona amin'ny telefônina, handondona azy, hitady azy mihitsy, hanome azy an'izany karamany izany Jesosy, satria tsy izy no nandresy lahatra, tsy izy no nangataka, fa ianao fanamasina no mamangy an'izany tompona andraikitra izany. Androany Jesosy dia tonambavaka ihany koa ny fianakaviany, ny ankohonany reto izay Jesosy mba hanana stabilité amin'ny fiainany, ny asany Andriamanitra mba tena hahita asa mahavelona, hahita asa tena fahany mamela ny ankohonany. Jesosy io tena hoe hanana fiainana mahafinaritra Andriamanitra, tena hoe hiaina amin'ny fifaliana, hihinana ny asa ny vokatry ny asan'ny tanany, ary dia ho tokantrano tena tahinao tokoa ny izy ireo Jehovah Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao irery ihany. Halleluia. Amen. Reny mpianakaviana reny tsika mivavaka efa nety mavaka rehetra aminy izy ary efa sitrana fa mbola mangataka any izy fitantanan'Andriamanitra mba miava azy hatrany tsy verina ravitra. Isaoran'Andriamanitra aloha rehefa sitrana izy dia efa nisitran'Andriamanitra ianao dia aza matahotra, fa Andriamanitra tsy manao zavatra tapan'izany, fa ny ataonao rehefa nisitranina ianao dia manarahana Jesosy tahaka an'ireo olona rehetra nisitraniny tao anaty baiboly ireo, ka nanaraka azy, dia izay fotsiny ihany angeny n'Andriamanitra dia voaharo azy ianao. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy tonambavaka ny tiravavinay ity izay Jesosy misaotra anao fa tena nandray fanasitranana izy tao anatin'ny fandaharana fitondranam-bavaka Jesosy misaotra fa nanala ny aretiny tokoa ianao, nanasitrana azy tokoa ianao, ary dia notanterahanao taminy ny teninao Jesosy amin'ny Jeremia 9:1 Tompo, fa dia notanterahanao tokoa ny fanasitranana, ary dia notanterahanao izany rehefa nangataka teto izay. Dia mankasitraka voninahitra ny eo anao irery ihany Jehovah Andriamanitra, ianao no niasa tao anatin'izany, ary ankehitriny Jesosy malala entiny ambavaka ihany izy mba ho tehirizinao anie, ho tehirizinao anie Jesosy, izany fahasalamana izany tsy halaminy intsony izany, ary dia ho tsangam-batonao mandehandeha izy manomboka amin'izao fotoana izao Jesosy izay natsapany fa sitrana dia hanaradianao izy, ary tsy ho tazominao azy irery izany fahagagana hitany taminao izany, fa ho zarainy izany, ary dia misy olona ny marary be dia be dia ho ampahireziny Jesosy amin'ny alalan'ny fijoroana fahavolom-belona, satria nositranonao izy dia ataonao fitaovana ihany koa ho ampiasainao mba hanasitrana ny hafa. Misaotra Jesosy. Halleluia. Amen. Hain'ny Tompo raha nadà mijoro fahavolom-belona, mahery ny Andriamanitra hivavahantsika, mihaino sy mamaly vavaka izy raha mino sy matoky. Nanao écho momba ny fo izay nangatahako vavaka teto indray alina iny tsisy problème, Jesosy ny nanasitrana. Misaotra Jesosy, mitera sy manome voninahitra anao noho ny zavatra maro koa izay nitahinao azy sy ny fianakaviako. Misaotra Jesosy, mankasitraka anareo mivady foana. Halleluia. Voninahitra ho anao Jesosy amin'izany fanasitranana izay nomenao an'ity mpanomponao ity izany. Misaotra anao ny joro fahavolom-belona, satria dia marina tokoa fa miasa Andriamanitra, ary Jesosy dia manasitrana ny fo, dia rehefa avelany idirantsika ny fontsika dia sitraniny, dia mankasitraka voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Mangataka vavaka fa ireo fianakaviako mba ho tantanany Jesosy eny an-dalana ho tojo soamantsara ny amin'ny sasy avy, fa nandevina ny nenitoako dia tahiny Jesosy nareo mivady. Jesosy amin'ny tonambavaka ny fianakaviana ity izay avy nandevina Tompo amin'izao fotoana izao, dia ianao ny tantana ny dian'izy ireo eny an-dalana eny, ary dia tena marina tokoa Jesosy fa tokony entina mbavaka ny olona eny an-dalana, satria dia betsaka ny accident, betsaka ny loza, mpifamoivoizana Tompo izay afatesana olona maro, indrindra ny Madagasikara dia tena hoe isan'andro saika misy foana. Dia androany izay mitonambavaka ny tomobila izay andalan'ity fianakaviana ity, ianao anie hiaro eny an-dalana eny, hitantana ny dian'izy ireo, ary dia ho tonga soamantsara any amin'ny toerana izay nianganany izy ireo. Dia misaotra indrindra Jesosy, voninahitra ho anao irery ihany. Halleluia. Amen.
fahiny jesosy pasteur mba hoentina mavaka ny dianay rehetra monjy ny fionana amin'ny aze alleloia tena marina izany tsika rehetra tonga mavaka ao tonga somatsara daholo amin'ny azy fa tsisy sakatsakana etsika mavaka tonga mavaka jesosy androany ho an'ny programanay amin'ny lakamiseriny jesosy mankasitraka anao fa dia nataonao tanteraka izany ary avy aminao io mato tanteraka tompo androany zay dia mametraka ampelantananao ny programan'reto mpanomponao izay rehetrarehetra izay mikasa andeha ho any amin'izany toeran'izany jesosy fantatrao ny alehana ihany fa ampitombo indray ny fifandraisanay aminao ampitombo indray ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina jesosy io hiaraka hivavaka hiaraka hitady anao ary dia zay tena mahafantatra fa ny devoly dia tsy faly amin'izany mihitsy Andriamanitra tsy faly amin'izany izy ary mety betsaka ny zavatra ao ataony hisakatsakana dianay fa androany zay dia mandidy ny sakatsakana rehetra na amin'ny endrininana tsy manan-kety tsy manam-pahefana amin'reto mpanompon'Andriamanitra ireto fa niza manam-pikasana andeha amin'izany dia ho tonga somatsara ary dia tsy ho voasakana jesosy fa ho amorainao avokoa ny zavatra rehetra mba fanay tonga hamonjy izany fihaonana mahafinaritra izany apetraka aminao sahady ny programa rehetra amin'izany jesosy io apetraka aminao sahady Andriamanitra ianao any andavorary ny zavatra rehetra ao anatin'izany fihaonana izany dia misaotra to voninahitra ao anao reriany amen Indon pasteur fijoroana vavolombelona sy angataka vavaka zahako ny valombavaka nangatahako tamin'i Jesosy dia tena valiny tsara mihitsy satria nangataka za mba tsy hiditra hopitaly tsony mihitsy alleloia dia isaorako azy hatrin'izay nanolorako tenan'i Jesosy fa hiaraka aminy dia tsy nandeha hopitaly mihitsy za efa amam-bolana nefa taloha isaky ny mois dia miditra hopitaly foana mba mangataka vavaka za fa tsy mety mahazo rendez-vous amin'ny préfecture mihitsy efa 4 mois zay fa tsisy place foana Alléluia. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alléluia. Tena voninahitra ho an'Andriamanitra. Tena marina izany ity olona mandefa message ity dia raha tsorina dia tena hoe tsy sapaty. Angamba nazo tenena anazy fantany tsara izany ary dia tena hoe zany hôpitaly izany riavana ohatran'ny hoe efa fiainany ho avy mo fotoana hijoro vavolombelona eto izy tena mihitsy ny hijoro eto hijoro vavolombelona eto dia ho rentsika eto dia izy mihitsy no hitantara ny zavatra rehetra izay niainany mba ho voninahitra Andriamanitra fa zany hôpitaly izany ohatra efa fiainany mihitsy ary tsy fiainany nandritry ny herintaona fa amataonany maro ny fanidina natao taminy efa be dia be tsy haiko tsony efa 7 sa 5 efa tena hoe raha tamin'ny maha olombelona dia mijery anazy ianao dia kivy hoe Jesosy ahoana fa soa ihany fa misy ny maso ara-panary avana malala ary dia tena nametraka fanantenana sy finoantsika fa sitrany olona io halleluia dia ny zavatra mahafinaritra dia tena efa miasitrana be tena niova be mihitsy izy araka ny teniko anao hoe aleo rehefa ho avy ny fotoana hitantara eto izy dia ianao mihitsy ny ahita izy mihitsy no hiteny alizy dia amin'izay ianao mahita tsara hoe ve tena zany raha vavy ny ainanao fa voninahitra ny tompo ho an'Andriamanitra fa efa tsy mandeha hôpitaly tsony izy zao efa amam-bolana maro nefa taloha dia isam-bolana tsy maintsy mandeha hôpitaly saotra anao zay Jesosy etsika ambavaka izy satria dia tsy mety mahazo rendez-vous mihitsy izy amin'ny préfecture hitanareo zany efa tsy le aretina tsony ny entina ambavaka alleloia finoana angesany efa tsy le aretina tsony zany teneny hoe mba eto ambavaka le aretiko mba ozy gizy efa sitrany efa makany amin'ny fanasitranana izy fa zavatra hafa mihitsy indray retsika ambavaka androany tona ambavaka izay Jesosy amin'ity ravavinay ity Jesosy tena faly ny fonay androany faly tena faly ary rehefa mahita izay Andriamanitra ny zavatra ataonao dia tena mahita tokoa izay fa manangana ny maty ianao manangana fiainana ianao tena manasitrana ianao tena manao fahagagana ianao Jehovahandriamanitra dia faly aminao ny fonay ary atolotra eo anao ny dera ny asa sy ny voninahitra mandrakizay Jesosy fa mendrika anao zany Jehovahandriamanitra ankehitriny Jesosy dia tondram-bavaka izay anazy Jesosy hitanao fa efa 4 mois izy zay nangataka rendez-vous nefa dia tsy mety mahazo any amin'ny préfecture mihitsy
fa androany Jesosy angatahanay mba tena ianao ny anokatra ny lalana ho azy Jesosy ary amin'izao manaraka izao izy ao aorianan'ity vavaka ity angataka rendez-vous izy amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia mahazo valiny amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia mivaly izany ny anaran'i Jesosy satria misy lalanao natokanao sy nosokafanao ho an'ny zanakao fotsiny aleloia ka na dia be dia be aza ny tsy mahazo rendez-vous dia izy azo amin'ny anaranao Jesosy satria na dia izy rery aza no voray ao anatin'izany rendez-vous izany dia angatahako ho tanteraka amin'izany Jesosy angatahako omenao azy zany misaotra Jesosy eo voninahitra ao anao rery ihany aleloia amen. Salama pasteur za mba angataka vavaka raha angatahako vavaka tamin'ny mama benay naty dia marary lona ato mangataka mba ho sitrana antsika mbavaka ny aretina andohanao dia antsika mbavaka koa mba hanala ny alahelonao ane Jesosy dia hiala iaraka amin'izany ny aretina Jesosy amin'ny tona mbavaka ny tiravavinay ity zay Jesosy malala amin'izao fotoana izao izay rehefa nitona mpahoriana dia lasa marary andoha izy Jesosy malalo androany izay mangataka tompo mangataka fiaminao Andriamanitra ianao ane hitondra fanasitranana ho azy ianao ane Jesosy hanala izany aretina andoha zany ianao amin'ity androany ity ary dia hanala ny alahelo ihany koa ianao ao anatin'izany ampionana ny fony ianao hanala ny ratram-po ny zavatra rehetra izay navelan'izany maty izany Jesosy dia hoesorinao ane izany ary ampafatara azy fa tsy irery fa manana anao ianao afaka mameno banga eo amin'ny fiainany ary izany Jesosy no ampionina azy ary dia hanala ny aretina andohany Jehovah'Andriamanitra ny faharerahana rehetra Jesosy dia soronay ny devoly dia tsy afaka manala roatra ao anatin'izany fahoriana izany ka hitondra hita mavesatra ao an'ity ravavy ity hitondra aretina ao an'ity ravavy ity fa potipotehana amin'ny anaranao Jesosy tsy ambinina tsy manan-kely tsy manam-pahefana ny zavatra rehetra izay zanantsika alefa ny devoly tao anatin'izany fahoriana izany fa androany Andriamanitra dia ampionina azy ny fanamasina dia hidina ao anatiny ary dia hitondra faherezana ho azy hanala azy ny rofo sy ny aretina rehetra amin'ny anara mahery Jesosy tompony sabata no angatahana izany amin'ity androany ity voninahitra ny eo anao rery ihany Jesosy halleluia amen. Tainto pasteur azafady mangataka vavaka amin'ny mamako amin'ny ery mamako mba halala hitodika amin'Andriamanitra zareo sady hiala amin'ny ratsy ihany koa ankasitraka pasteur ao antsika mbavaka ny fianakavianao tsika rehetra izay tonga ety ihany koa dia afaka mitondra mbavaka ny fianakaviantsika foana tsika rehefa ao anatin'ny fotoana ohatr'izao dia eto mbavaka ny ankonanao fa mbola fotoana izao ahafahantsika ampitondra mbavaka Jesosy ampitondra mbavaka izay Andriamanitra ho an'ny fianakavian'ity ravavinay ity izay mba tiany ary mba etaetany mba hitodika aminao ihany koa ane izany fianakaviana izany ary tsy ny anazy rery fa nenay rehetrarehetra reto ange Jesosy faniriana ao anatin'ny fonay ary fifalianay raha mahita an'ireo fianakavianay ireo izay ka mibebaka tompo araka ny teny androany izay nosaviana taminay teto mbola misokatra ny tananao raha hiverina ny olona izay tonga eo aminao amin'izao androany izao Jesosy mangataka izay tompo malala ny fanainao masina ny hamangy an'izy ireo nenay Jesosy ny teninay efa be loatra nenay Jesosy zavatra ataonay ao an'izy ireo ny teny rehetra tenenay ohatrany efa betsaka Jesosy fa dia indrindray tsy voarain'izy ireo mihitsy ange Andriamanitra dia ny anatinay ihany marary fo dia malahelo satria tiana izy ireo mba hibebaka tiana izy ireo mba hanana fo hiova tompo fo nofo ayandray ny teninao dia ny angatahany aminao sisa Jesosy dia ny fanainao masina mihitsy no hamangy an'izy ireo ianao no mahay manao ny zavatra rehetra tompo malala mety na dia tsy amin'ny alalanay reto aza ny ahafahany hiova fo fa misy olona any afaka ampiasainao ampitodika an'izy ireo dia angatahanay izany Jesosy angatahanay izany satria ny zava-dehibe aminay dia izy ireo miova izy ireo manaiky anao izy ireo hoany an-danitra izany ny zava-dehibe indrindra aminay Jehovah'Andriamanitra kasio any ny fondro fianakavianay ireo Jesosy izay rehetra izay solo teny eto androany dia samy mitondra mbavaka ny fianakavianay avokoa ny ankohonanay ny ray aman-drenay ny ray tampo aminay
izay tena tianay tokoa izy ireo Jesosy malala satria mba mbola hiaraka amin'izy ireo any an-danitra fa tsy farany eto an-tany ny fiarahanay Jesosy fa mba hiaraka mandrakizay ihany koa izay tsy ho tanteraka anefa izany raha tsy mandray anao tahaka ny andraisanay ianao ihany koa izy ireo ary tsy ho tanteraka izany raha tsy manaiky anao tahaka ny anekenay anao ihany koa izy ireo Jesosy malala nanatahanay Jesosy malala ianao any asa ho an'ny sambatanao sy ny tokantrano mahay zavatra rehetra ianao ahafahanao mamonjy an'izy ireo tsara avy Jesosy any amin'ny fiainan'izy ireo any ankehitriny koa Jesosy ety ampamarana na dia mitondra ambavaka ny firenenay Jehovahandriamanitra ety ambavaka ny firenenay izay tena hoe miaratsy isan'andro Jesosy arakaraka ny andro soa ny andro farany amakaiky ny andro farany tohatra mahatonga ny olona misalasalany amin'ny fiverenanao ary mahatonga ny olona Andriamanitra vao maika miditra makany amin'ny fahotana faran'izay ratsy Jesosy eo miditra makany amin'ny faharatsiana Jehovahandriamanitra mety tsy matahotra anao angeny malagasy Jesosy miamaniratsiranao angeny malagasy miamivadika aminao angeny malagasy Jesosy malala anefa ianao efa ho avy Andriamanitra ety ny ambavaka Jesosy fantatra misy olona mbola azonao vonjena misy olona mbola mangetaeta misy olona mbola mitady anao misy olona Jesosy mbola tena maniry an'izany hoe ho any an-danitra mikatsaka ny fanjakanao ianao any hitahiry an'izy ireny ianao any hanazava ny lalan'izy ireny Jesosy ary teo azafainao eo anoloany avokoa ny zavatra rehetra maizina aminy ny zavatra rehetra tsy fantany dia ampahafantarinao azy Jesosy eo ny zavatra rehetra tianao fantatra ny fanjakanao dia hampahalalanao azy Jehovahandriamanitra ary teo tonga ny amin'ny fanjakanao avokoa izay tsy tsara avy jereo ireo fianakavianay jereo ireo malagasy Jehovahandriamanitra jereo Jesosy ireo malagasy tandondomondozy isan'andro toa mantaintaina foana rehefa tsy ho fatin'ny accident dia matin'ny mpanendaka dia ny mpangalatra dia ho fatin'ny zavatra maro dia matin'ny aretina sy ny sisa Jesosy ny famosaviana ny fisolokiana ny zavatra ratsy rehetra izay tonga amin'ny firenenay Jesosy ny fitiavan-tena tonga hatrany amin'ny hopitaly Jesosy malala hatrany amin'ny dokotera efa anjakany fitiavan-tena mivarotra fanafody mangorona ny volany marary Jesosy hoe tsisy zavatra ratsy tsy mitranga ao firenenay iny Andriamanitra dia malahelo fonay androany Jesosy mangataka aminao Jesosy malalako raha mbola misy azonao atao dia ataovy fantatra mbola misy azonao sitranina amin'izy ireny mbola misy malagasy azonao vonjena tompo nangatahako ny tananao tsy tsahatra ny feonao tsy tsahatra Jehovahandriamanitra ny fahasoavanao tsy tsahatra tompo iantso an'ireny malagasy izay mbola any amin'ny fahaverezana ny olona izay efa mijoro dia tehirizo ireo mpanomponao Andriamanitra izay mironany amin'ny fitiavam-bola Jesosy eo ampahafantaran'izy ireo fa tsy sitraponao izany tsy izany nanoranao an'izy ireo Andriamanitra fa hitoron'ny fanjakanao marina tokoa Jesosy misy olona ny tena miasa ao anao mitoron'ny fanjakanao tena manao ny ainy tsy ho zavatra ianao any hitsinjo an'izy ireny hanome an'izy ireny izay ilainy anie ianao hamatsy an'izy ireny anie ianao na ara-bola na ara-pahasalamana amin'ny zavatra rehetra Jesosy malala satria izany ny sitraponao tsy apelanao irery izy ireny misotranao Jesosy voninahitra ny eo anao rery any hatramin'ny taloha indrindraka mandrakizay Alleluia Amen eny ary havana malala dia tapitra eto ny fiarahantsika tato anatiny vavaka fiambenana androany misaotra anareo nahatratra ny farany teto tao anatin'ny adiny ray 1h42 tsika niaraka teto androany Alleluia dia teto foanareo dia menao fa Jesosy koa ny amaly fitianareo rehetrarehetra aza matahotra nareo hoe nareo teto indray ve tsy voatondra ambavaka ry havana malala ny fiainanao io tsy mila entina ambavaka be zany intsony ianao efa eo ampelantanan'Andriamanitra araka nirantsika tamin'ny voalohany teo hoe mitantana ny fiainako izy any tanana mahery ny italiany any dia tena izany mihitsy tanana mahery ny italiany ianao dia ianao le olona efa ao anatin'ny valany ianao dia tahian'Andriamanitra ny isika rehetrarehetra tsy verimaina ny fiaretanao teto fa hitany avokoa ny tao am-ponao ny etaetanao ny fiaretanao dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any tahiany Jesosy zao tsika rehetra raha mbola sy tonga any amin'ny rao an'andra Jesosy raha pisy tsika miaraka eto indray ao anatin'ny fandarana vavaka fiambenana amin'ny 7 alina azadino ny onjam-peo antsika www.andramokaizao.com ahafahanao manaraka ny radio
4 ora amin'ny 4 ora 7 ora ao anatin'ny 7 andro anatin'ny 7 andro ary isaky ny adiny 3 dia maheno toriteny foana ianao afaka ampahery anao na izy na iza misy anao dia samy mahery antsika rehetrarehetra kopakopa tanana bizomamy tahin'i Jesosy daholo isika mianakavy halleluia amen.